anany dadako ane zany ary fiainana manak'izay io didiny io izy io na mafitsy ny apôstôly zany teny zany mbola ny teny koa ny apôstôly fa tadito tsara fa lalàna ny Yahoshua zany teny ko aminareo zany Korintena voalohany 14:37 teny tapany farany azo misy teo 14:37 Korintena voalohany 14:37 zany raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy dia aoko ho fantany tsara didin'ny Yahoshua ny teny izay soratako aminareo misy zany didin'ny Yahoshua anisan'ny didin'ny Yahoshua zao zany le fantatenenanareo zany hoe tafiditra ny jentilisa lasa mpisorona ny jentilisa didin'ny Yahoshua daholo zao zany tsara be ne zany zany le fanekena vaovao tsy azo afangaro amin'ny didy fotsy lana mose fa tena fa vetavetangana vao afangaro zany ina zavatra nitranga nataon'ny olombelona raha nipetraka ty fanekena vaovao ty de neny zareo nalainy lay zanaky ny avo dia napetra tany anatin'ny didy folo de iony nataony hoe iony manao ny asa fisorohana fa efa vitan'io ny fisorohana fa mahazo manota foana am'izay nareo jereo ane ny adalàna mihitsy ne tsy miandry elendre mandesa taona fefofoana io Jesosy io da tsy miexiste zany teny zany tsy izy mihitsy zany teny zany fa fandikan-dalàna zany ny fanekena vaovao dia tsy mahazo mifandray amin'ny fanekena taloha mihitsy hafa ny fanekena vaovao nandatsahany Yahoshua ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ary misy didy sy lalàna mihitsy le izy santionany amin'ireo lalàna rehefa vina ke lalàna amin'ny fanekena vaovao alme santionany fa aloha raha antsika mihitsy le izy Matio sy ny mpamaly anazy hoe dia hazo an'izany raha zany zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay izany hoe zay voavonjy zany dia zay mino fa rehefa tsy mino dia tsy vonjeny ianao ary io raha io le rano ny fanekena vaovao zay alatsaka ho amaro ny famelan-keloka zany ka tena maty moa Yahoshua teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rano izy ary izy maty teo amin'ny hazo fijaliana iny dia ny confirme ny nandravany dada YAHVAH ny didy fosy lana mosia satria izy nandrava azy voalohany matoa tsy navelana tao ntsony lay fisorohana dia rava iny zany dika zay dia ny zanona ny mihitsiny taoriny nandravany dadany any le didy fosy lana mosia no nanamantsika an'iny teo amin'ny hazo fijaliana araka ny fampianaran'ny Yahoshua fantsihany teo amin'ny hazo fijaliana am'izay iny didy fosy lana mosia iny rehefa hitsikary ny Efesianina toko faharoa Efesianina 2:15 Efesianina 2:15 vakitsika amin'ny anaran'ny Yahoshua malala Efesianina 2:15 fa tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana anakambany antsika oloto tao amin'ny tenany olom-baovao iray ka naovan'ny fihavanana eto zany dia malana io dia zao ny voalazao lazao la Torah ny Torah mihitsy zany maty teo amin'ny hazo fijaliana io donga fa antsika ny boky manana baiboly hebreo moa tsika zany dia ovakitsika ry zany ao amin'ny Efesianina teny eo amin'ny Efesianina 2:15 zany dia manambara ny fahafatesan'ny Torah teo ambony hazo fijaliana zany hoe ny sefer Torah ny jiosy mihitsy ny maty zany dia ny didy folo sy lalàna mosia rehetra zany no ny volona teo amin'ny hazo fijaliana io araka ny dika teny hebreo zay Efesianina 2:15 io lazainareo fa inona zay efa nazavaiko tamintsika inona ary ny santionany lalàna ao amin'ny Yahoshua asan'ny apôstôly 15:19 nomboka namoaka didy ny apôstôly zany ho an'ny fiangonan'ny Yahoshua rehetrarehetra zany ho an'ny zay ndeha amin'ny Yahoshua amin'ilay fanekena vao zay resantsika teo asan'ny apôstôly 15:19 koa izao ny hevitro tsy mety raha isika no mahame fahaserahana avy any amin'ny jentilisa zay miverina ao n'Andriamanitra 20 faoka antsika noratra epistily aminy mba hifadiny hena fa vetavetana terina amin'ny sampy aloha zany tena resaka ny kambanan'ny apôstôly zay tamin'izany fotoana zany hoe aza mampinana olona ny henana terina tany amin'ny sampy fa tena tsy izy mihitsy zany dia ny fijangatsangana sy ny zavatra kendaina ary ny raha reo zany aloha ny lalàna efatra navoaka ny apôstôly voalohany tamin'ny fifampiresahany zareo hoe aza manome problème ny jentilisa fa reo rehefa voavonjin'Andriamanitra dia ndao ara vaketsika amin'izay faoka isika noratra
fa hatramin'ny razany feny dia manana izay mitory izy eo amin'ny tanàna mose favakina isaky ny sinagoga rehetra sy isa-tabata ny teniny. 22 ary sitraky ny apôstôly sy ny olona mba fiangonana rehetra ny fidiolany olona amin'ny namany mba irany iaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy ankany Antiokia. Dia eny amin'izay nge ny teny ato hoe lefa fanekena vaovao amin'izay ty ny apôstôly sy ny rahalahy le olona miarahaba ny rahalahy avy any amin'ny jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasan'izay vety aminay efa manao teny mampitabataba anareo ka namadika ny sainareo kanefa tsy nasaina nanao an'izany izy. Misy olona namidy viliny sainareo ireo jiosy rehetra io tsy mahazo manao an'izany ny apôstôly. Ny apôstôly moa izay mba niteny an'izany mba mieritreretra nareo ny dikan'izay ireo olombelona. Dia sitraka rehefa ny fanaran-kevitra ny fidiolona irana ankaty aminareo iaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay lehilahy izay manao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitinaran'i YAHVAH tombontsika. Dia mankasitraka miaraka aminay izy ny apôstôly ny tsy ampitondra eta mavesatra anareo jentilisa jentilisa moa ty resahana ty afa-tsy zao zavatra tsy maintsy ho tandremanareo zao ihany dia potsampy na taiza dia tsy mahazo miaina an'izany ny ao amin'ny YAHVAH rehetra vabentsony ho an'ny jentilisa zany aza mihina zatra naterina any amin'ny sampy aza mihinana ralana fototra zany ho andresaka efesana toko 7:10 koa zao lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo ny tsy mba andehananareo intsony tahaka ny fandehanan'ny jentilisa tamin'ny foanany sainy fefa tonga maizitsaina sy oloko azy tamin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny noho ny amafy ny fony dia olona tsy malahatra intsony ka nanolo tena ho any fijejojoana hanao izay fahalotona rehetra amin'ny fieremana. Fainareo kosa dia tsy matoy izany ianaranareo an'i YAHVAH raha izy tokoa ny renareo ka atao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny YAHVAH mba ialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondranareo fahiny izay miasimba araka ny filany fitaka fa mba ho avoajina kosinareo amin'ny fanansinareo ka ho tafinareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Tanao amin'izany hoe sory daholo ny zahatra ratsy rehetra-tany mba tsy mahay manao an'izany tsony nareo. Andininy fety 5:20 koa isory ny lainga. Tanao asa sy ny lainga ao atira tsy mahay manao an'izany ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy na rehetra fa samy isany momba ny tena namatsika avokoa isika tezera fa aza manota areo ka tsy tratry ny masoandro miletika ny fatezerinareo aza manome fitoerana ho an'ny devolonareo aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony fa le kely any ny asa zany hoe ndana miasa fa tsy mangalagalatra zavatsolona zany le toromarika atao amin'ny YAHVAH satria le fanamasina le mitarika ao dia tsy mety manao ratsy dia reny zany karazana hoe fahampatsevana fotsiny hoe tandremo le manao an'izao nao satria efa tsy mahay manao an'izany mba ialanareo le toetrareo taloha esory le toetra taloha goto tany iny le any amin'ny batisa amin'izay zany ka tsy maintsy manao batisa rehefa resy lahatra zay ny atao amin'ny YAHVAH ele hoe mitsangana dia antsonena tahakary efa devoly sady miaraka aminao amin'iny sary iny fa rehefa resy lahatra fampianaranao dia manatona atao batisa le nampianatra anao manao batisa anao lay tsy mba manota mihitsy ary tsy manota intsony ziady Elia zany manatona anao an'ny Elia dia vonjeny anao no ny amin'ny batisa zay ho ataonao sady nanome santionana lalàna zay aiza ny lalàna ankehitriny hoe tsy mahay manao ratsy mihitsy izy hoe sory daholo le ratsy tao aminao dia mandehana amin'izay anao araka ny fanahymasina aloha ny fanahymasina hitarika anao amin'izay manomboka eo fanahy iray nanaovana batisa anareo Korinthianina 1:12 atony daholo le lalàna atondra ohatra ka manontany lalàna nareo Korinthianina 1:12-13 zay Korinthianina 1:12-13 fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho teny iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisotroa ny fanahy iray rehefa natao batisa zany ny olona anankiray dia misotro fanahy avy any amin'izay nanaovana batisa anazy izy zany hoe le olona nanao batisa anazy izy zany ny fanahy tao anatin'iny no mikrisa ao anatiny ao ka jerevo ilay nanao batisa nao izy io fa zay fanahy tany anatin'iny no mikrisa ao anatinao io raha mpanoty izy zany dia fanahy mpanoty eo anatinao io
na de laza anao zay miaraka amin'ny Yahoshua izay zao nefa taranano matsizinareo ma tsy milaza fa miaraka amin'ny Yahoshua nefa mitandrina didy folo nareo am'izany zavatra tsy izy zany fa ny miaraka amin'ny Yahoshua zany tsy mitandrina didy folo fa tena mitandrina ny lalàna Yahoshua rirany ary lasa tsy manota intsony izy satria taritiny le fanahy masina ny Yahoshua izy de tena tsy tia ratsy ary tsy mety manao ratsy ary tsy mahay manota intsony zay mihitsy ny izy zay le aza manota intsony tonga ty amin'ny Elia ianao karoy Elia izy hoe Elia fa ho an'ny aminy a satria Elia rery ny tsy mba mamitaka anao fatra de afaka ny fahotanao rehefa tafana mahatonga olona tsy mety manota intsony ary tsy mahay manao ratsy intsony zay le miaraka amin'ny Yahoshua ary tena voavela heliko zay miaraka amin'ny Yahoshua ary tsy mahay manota intsony izy de ozy ny olona hoe ahoana ny ilazana fa tena Yahoshua izy de nao koa raha mba ilazako hoe satria misy milaza fa tsy mbola tonga zany mpamonjy zany de apetrako aminao raha fanteny faharoavina izy ny tokony tonga aminao satria ny lalàna navoaka an'Andriamanitra ny momba ny amin'ny fihaviany Yahoshua de tsotra kely hoe tsy maintsy le fonina izy miamin'ny fahotantsika ka am'izao vaninandro zao hoe aizany misy lefiny ho ampiasaina ho famononolona am'izao tsika miteny zao tany hoe mba sy fiheverana ho any zahatra atao ny sasany mantsy mbola milaza ny jiosy ny Israeliana sy ny jiosy gasy hoe mbola tsy tonga zany mpamonjy zany tena eo anao sy ny tsalinao fa niaza mba maty fotsiny ianao fa aizany tanteraka anao izy de voalefina noho ny fahadisotsika zany nge ny voalaza zao tsy laza ndray hoe tsy zany ny dikan'io de gaga ihany fa ny manapaizy rehetra milaza natra any amin'ny jiosy raha milaza fa zany ny dikan'io Isaia toko fa 53 hoe izy de voalefina noho ny fahadisotsika Isaia 53 firenga izay tsy rehefa nakeny aiza am'ziny Isaia 53 53:5 baketsika manomboka amin'ny fahakatra amelezana anazy zany le fampijaliana zay aizany misy olo fonina am'izao vanantsika zao fa raha misy ny famononolona am'izao tsika miteny zao any Israel de vonono zareo amin'ny fonina zany nge ny famononolona ankehitriny seza elektrika na injection de maty ianao fa tsy misy an'izany hoe ole fonina zany fa mampime be raha mbola izy lefina amono olona am'izao tsika miteny zao tandereo zao zatra efa lasa efa tonga zany famonjeny zany ary Yahoshua le fonina ary ny kapohany fa raha am'izao vaninandro io tsony no kapohana am'izao sy le fonina am'izao zany aneka tsisy tsony no zany vomafinareo fa efa tonga le mpamonjy ry jiosy gasy zareo Israelianina zay aza fa tsy misy zany nareo ny vomafy eo fa efa tonga izy ary afaka ny fahotana ny tanjona zao olona miaraka amin'ny Elia afaka ny fahotana zao ary tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Elia zay mitanjona io Andriamanitra io lasa tsy manota zay miaraka aminy ary zay mitanjona ary zao hitanareo zao le izy mirahazo tsiketra zany am'izay fandrenesana fanaporofona zay mba ho risy laty ianao hitodika anatiny le tena famonjena manatona ny famala YAHVAH miteny rehetrarehetra mba hamonjenao ny olona mba hifirenao any aminao saotra betsaka dada mala YAHVAH amin'ny anarany Yahoshua aleluia amen de mirary tsotsiketra sambo tahiny Yahoshua ho ny fitohizany fampianarana amin'ny manaraka andeha sana ka na nilalangnaw manantong naiiyanaw miyaviyazadezaw manjusong azamanayfa Yahoshua anjayanaw manantong naiiyanaw miyaviyazadezaw manjusong azamanayfa Yahoshua
chilai tanzuno azavela isanakanani lalano tayaruvi la sajubuni naicho manja minha vida zadezão manja som azamanai fa YAHVAH anja ianao alantu na ianao minha vida azamanai fa alantu na ianao minha vida zadezão manja som azamanai fa YAHVAH anja ianao minha vida zadezão manja som eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry tia hamonjy fivoriam-bavaka sy zanaky ny avo indrindra izay tarihany ambasadôran'ny YAHVAH sy amin'ny. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaka sy zanaky ny avo indrindra ary dia tia tampona Ambohidrapeto misy ny buisson 33. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga dia bajaja ihany koa ianao miainga eo amin'ny cité itosy mandrapatonga ety amin'ny Simbiandrano. Rehefa tonga eo amin'ny Simbiandrano indray ianao dia mbola mitohy miakatra trano amin'ny lalana pavé akavian-dalana. Rehefa tonga ao an-tampona ao ianao dia mahita trano miloko gris sy plan'ny YAHVAH sy amin'ny. Raha toka mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98 032 86 663 98 037 40 836 42 460 936 00 ary ny Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Kabary anome voninahitra ny dada YAHVAH sy YAHVAH. Fety be io fety be amin'ny sorona, fety be amin'ny sorona. YAHVAH efa nilaza fa ho avy lay fitsaharana fanjakana rivotaona izany eto an-tany tsisy tsony ny ranomaso fa ho fifaleam-be ary aina-piadanana mizany te ireo zay no fidinana baka mitehimby yara manjaka aminy iray lalanao zay da ai zay no fidinye iray lalanao yarana baka aminy tehimby iray falina lehibe toko tsy misy taky izany tsisy intsony ny toma tehimby no fitaovana napahana ireo mpanoty zay mbola nivelany fanjakana rivotaona ny toerana isy ho an'ireo von'ireo zay efa voavotro an'izay misintiny amiray iray lalanao zay da ai zay no fidinye iray lalanao iray lalanao iray lalanao yaranapa aminy YAHVAH iray lalanao araka aminy
YAHVAH miray lalanao dia miray Katena vononao niara-dalana aminao mandrakizay fanantenako tsy horava faniriko tsy hofo entanentana toampo ho any amin'ny lanitra ny lanitra Yona amilay chifuikwa Kadaya YAHVAH YAHVOSHUA Neta na tuampu Wanem lani tini lanicha Yona amilay chifuikwa Kadaya YAHVAH YAHVOSHUA Charo fahasambarana famitoetra ny ilana to mamery ilay fitiavana ifampizarako Yona amilay chifuikwa Kadaya YAHVAH YAHVOSHUA
tanetana toampo ho any amilany teny lanitra iona amilay tsefoy koa adayaya basi YAHVAH toampo ho any amilany teny lanitra iona amilay tsefoy koa adayaya basi YAHVAH firenena voafidy malala vo antsony YAHVAH mifalianao ry malagasy efa voalazan'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalazatra miny elabe fa misy mpanompo iray voafidine fa misy mpanompo iray voafidine Eliay zany ambassadorny YAHVAH Madagascar Eliay zany ambassadeur tsika mila mietsika atao mafana aio 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 mifalinondrikely YAHVAH olo mbo fidy malala vo antsony YAHVAH mifalinondrikely YAHVAH olo mbo fidy malala vo antsony YAHVAH efa voalaza miloha ny lalana fa izy naseho anasitra fahotana na iza miara aminazy fitirana andanitra tonga de assuré efa voalaza miloha ny lalana fa izy naseho anasitra fahotana na iza miaraka aminazy fitirana andanitra tonga de assuré marina an'izany tena marina an'izany tsy laika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalasika mila mietsike tsika mila mietsika atao mafanafana be fety bekat marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila tsika mila tsika mila tsika mila tsika mila zahay tsika mila tsika mila tsika mila mietsike tsika mila tsika mila tsika mila mietsika malagasy voafidy amunjana ulaitiana teu sambatena teu afakena teno fana mampitombo fanatenana andovan'ny fiainana mitondra makany an-danitra fampianarana zay hoentiny ambassadorany YAHVAH sy ady Elia maranitra masotomany mameno ny tany mantsy miany aparany antsy oely indro tanteraka ny faminaniana tany aloha lay tempolony Jerosalema kinjay ny lakolosy fanerana ho an'izao tontolo izao ary amin'ny fampianarana dia ho hitanao ny toy dia tsarovy fa mangetahetany teo dia ho fahorim-piainana sy ny zavatry ny tany ho resin'ny fahazavany miantsoana atao ahoana no fandresa raha tsy manan'Andriamanitra fa ny tenin'ny YAHVAH io ny zavatra maranitra mbola ho avy matsy ny andro hanjakany goga ilay fanandro tena sarotra ao an'izao tontolo izao mampahorina azy ny sambatan'olo fa ny tena zava-doza dia fiankofana amin'ny sy fanalahiny
leverantsika roa fa tsisy mivadika YAHVAH zao efa nao ianao efa na anaino na miseo fitavavanao tsy atako kale kanamoranao sa tsy atako tsapanao fa zao fa tafalatsaka mandraky izay leverantsika roa fa tsisy mivadika YAHVAH zao efa nao ianao efa na zay uteninao YAHVAH Ambassadeur la yandiku efa na piana cha bazana kana yani YAHVAH na kana piana cha sema katuni teni la yani no tafiaka cha kumba piwa YAHVAH matena cha ana ino na misea sijava kwa nao tatakukale kana mura na usata takutsapa nao baza patapalatika mandraki za leverantsika roa fa tsisy mivadika YAHVAH zao efa nao ianao efa na ana ino na misea sijava kwa nao tatakukale kana mura na usata takutsapa nao baza patapalatika mandraki za leverantsika roa fa tsisy mivadika YAHVAH zao efa nao ianao efa na leverantsika roa fa tsisy mivadika zao efa nao ianao efa na ana ino na miseo tsy mahatsapa tena irery YAHVAH misy anao na de tokana sike tsy mihevitra ho kivy aho sy ho reraka kosatry misy anao eo mba ho ery efa natao iaraka isika tsy afa-misaraka fa matoa eto mbola mitso dia nony amin'ny YAHVAH azavelanao irery ao YAHVAH fa asangamy zay mety anjoa
aza sondry miparanany miparakavitsy zay tonga manatrike mialona ratsy atombotrany a ny fotoanako manapea idiranany amin'ny ahosoa tata sy mama aoka ialany mitsy finona fisalasalaza miandry efa voador zay vo ifo oivaoka mahaiza mitsoky ikino ialona ratsy miavonavonahe atombotrany a ny fotoanako manape aza variny aza sondry miparanany miparakavitsy zay tonga manatrike ialona ratsy tata sy mama mitsy finona fisalasala sokizy zany aza miandry efa voador zay vo ifo oivaoka mahaiza mitsoky sala aza miandry efa voador zay vo ifo oivaoka mahaiza mitsoky idinola Kami sa di
Yahushua